Sika izay finoana izay indrindra feno 5 taona ny alakamisy lasa teny ny hitandrema mampitandra Rasolo Elson Lalatina atao amin'ny FJKM Amboasary kely fiadanana tonga nanotrina ny mpitandrina mianakavy tamin'izany ireo zanaky ny fiangonana sy ireo mpianakavy ny finoana rehetra. Voromaro tao amin'ny fiangonana FJKM Amboasary kely fiadanana ny mpianakavy ny finoana ny alakamisy 20 septambra lasa teo nandritra izany no nankalazana ny ivon'ny fahady 12 taona ny fiara-miasan'ny fiangonana sy ny mpitandrina. Teo ambany fitarian'ny sinodam-paritany Antananarivo Andrefana moa ny fanampam-pivavahana ary dia nitarika izany ny mpitandrina Rakotomavo Felamanitra izay nitory ny tenin'Andriamanitra kosa ny président synodaly. Ny teny faniva nalaina tamin'izy ity dia ny hoe efa izy no ny avian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazo na azy sady izy ihany koa no antony izany no memboninahitra mandrakizay. Amin'ny fotoana tahaka izao moa dia samy maneho ny fifaliany ny rotota dia nanotra fanomezana ho an'ny mpitandrina mianakavy ny fiangonana izay lelavola mitetina 20 tapitrisa ariary. Ny mpitandrina mianakavy kosa dia naneho ny fifaliany ka dia nanotra fanomezana ho an'ny fiangonana ihany koa dia ny fanamafisam-peo sy ny synthétiseur miampy ny fanamboarana manontolo ny rihana faefatra ao amin'ny tranovadimpiangonana. Isaoran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina nanoenay izay 12 taona izay azo tininay amin'ny hoe fanorenana olona ho trano fanahy masina ary fanorenana ireo fototra sy ento manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitaovana. Eny ny fiangonana izany tamin'izay natao tao anaty 12 taona ka dia voninahitra ho azy mandrakizay. Ny fandaran'ny tompony saropatarina satria raha izany hoe ikasaka vady izany tsy nieritreritra hoe andehaka vady fitandrina fa nilahatra ny tompony ny tonga izay fa dia feno ny fifaliana rehefa anatin'ny fanompoana ny tompo. Efatra ho ny mpitandrina mpiara-manompo dia ny mifankazara amin'ny tsotoa dia miadana ianao. Izay ny fanombohana ary ny fanohizana ireo asa izay napetraky ny tompo amintsika dia somary tarina kely tsy eo anatin'ny fiangonana ihany fa eo anivon'ny firenena ihany koa satria heverina fa ny fiangonana ao anatin'ny firenena dia zava-dehibe izany izany herin'ny fiangonana izany afaka maneho ny mahavavolombelon'ny Kristy azy eo anivon'ny firenena dia mampahery ny akaiky sy ny lavitra amin'ny asa fanompoana, mampahery koa ireo zandry rehetra mba hahatotosatra amin'ny farany fanompoana izay miantsony Jesosy Kristy tompo antsika indrindra eo anivon'ny sahany FJKM. Tamin'ny tseny tantara no nilazana fa dia izy mivady irery no tao Amboasary kely ny taona 1977 ary efa 5 mianaka izy ireo amin'izao fotoana izao. Mbola itoy amin'ny alahady 20 septambra izao moa ny fankalazana ity fety niarahana ny asa tamin'ny mpitandrina ity eo anivon'ny fiangonana FJKM Amboasary kely fiadanana izay. Ny fandaditiana koa tompoko lasy tompoko avy no manakatony izao fampahalalam-baovao antsika izao manome fotoananao ny tenako amin'ny manaraka indray ary manasanao hanaraka hatrany ny fahita lavitra matefe veloma tompoko.